Télédétection aloha tsy mianara zany dia hoe détection à distance. Ny téléphone ohatran'ny hoe télécommande à distance zany. Ka le télédétection fahangalana sary amin'ny alalan'ny zana-bolana. Zay le izy. Zany hoe misy zana-bolana any ambony takamaso any maka sary ny tany. Dia izay sary zay no ezahana kirakiraina zany amin'ny alalan'ny ordinateur afahana mamoaka an'ilay atao hoe carte d'occupation de sol zay ilainy décimoire zany amin'ny zavatra ilainy andavanandro. Zay raha tena fo le atao hoe télédétection. Ka mandrisy ty cérémonie de la ty fotoana francophonie zay hitraka eto amintsika tena nanomana ty cérémonie de la télédétection ty zany zahay ahafahana mba vulgariser tsara an'le zavatra atao io. Ka reto apprenant reto mano reto zany dia olona maro avy amin'ny faritra maro eto Madagasikara zay mpikirakira ny zavatra io. Ka ny zana tamin'ity zany dia manao an'le fampiasana le hoe logiciel libre. Zay moa zany ny olana taloha hoe tsy afaka manao ny zavatra io raha tsy manana le fitaovana. Ka ty le mandeha ity zany dia nizahana anaovana an'izay fampianarana le logiciel libre zay azon'olona rehetra télécharger gratuitement zany sur internet. Dia tsisy intsony zany limite hoe raha tsy manana zao tsy afaka tsy manana licence dia tsy ihana dia zay ny antony zany ampianarana anazy ny zavatra. Ngambotsika rehetra samy mahafantatra ny saritany. Saritany betsaka mampiasa saritany. Tsika zao miresaka momba ny environnement tontolo iainana. Lazitsika hoe ritra ny ala be ny doro-tanety zao ny zavatra mitranga ny environnement. Ka zay zavatra zay sary avy any ambony no afahana manaraka an'izay. Zany hoe le zana-bolana io maka sary miverimberina maka sary ny tany. Dia le sary azo io zany no afahana mijery ny fivovoan'ny environnement misy atao amintsika. Raha resaka ala zao tsika moa zany milaza hoe oviana no alan'ny alatsinanana. Zany zao ny alatsinanana efa miritra dia zay zavatra zay azo araha maso zany amin'ny alalan'ny sary avy any ambony.